Chiara e vavatsika tompoko. Fa tokoa zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao no fitiavanao amorinao anay ray eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Ahafahanao mamoky anay amin'ny alalan'ny teninao. Sotranao zahay fa mbola mila fo aminay isan'andro ianao ka manome fotoana azo anay koa mandiny tena. Sotranao zahay fa ny fitondranao no nahato zao anay tsirairay avy. Ary misotranao tompo ny fitiavana lehibe zay aserinao aminay na dia mpanota tsy mety azy zahay miantry zay na ny manonona ny anaranao azy. Kanefa no ny fampiramponao lehibe tompo dia ny tanoky eto aminao zahay amin'ity fotoana ity mangataka aminao mba homeo fiaviana sainy zahay tsirairay aza misy avela ho resy ny toromaso satria efa tolatolaka avy ny sakafo ny andro dia mety ho rendremana ao anaty toromaso ihany. Koa mangataka aminao ho fanahy maso aza vela hatory zahay fa apio nomeo fiaviana saina handre ny teninao. Da minaranao Jesosy mangatahana izany. Amen. Mialatsiny tompo fa voatery misatroka amin'ny antony ny fahazavana eto sy zakan'ny maso. Dia lanatsiny fa tsy hoe tsy fahalalam-pomba. Fisaron'Andriamanitra no ny fitondrany atsika hiverina eto amin'ity stady ity amin'izao fotoana izao zay fa nataontsika tamin'ny vavaka teo. Ary miarahaba asika tsirairay avy tafaverina ato fa tsy tamana tany ansena na tany amin'ny sakafo atoandro dia miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny komity foibe FBN zay nanome anjara ny beatra tahaka anay itony. Misaotra tompo. Ny anjara koa moa lahateny ny zanak'evitra faharoa zay mitondra ny lohateny hoe misitraka ny fitondran'Andriamanitra ny mino azy. Ny tapany faharoa ao amin'ny bokin'ny Estera zany dia ny toko fahadimy hatramin'ny toko fahafolo. Samy tsy hita ato amin'ity bokin'ny Estera ity na ny tapany fotsiny toko fahadimy hatramin'ny toko fahafolo io azy. Ireo teny efatra lehibe ato amin'ity lohateny zay halahatra ity tsy hitaony hoe misitraka, tsy hitaony hoe fitondrana, tsy hitaony hoe Andriamanitra. Tsy mahita an'izay hoe ny mino izay ao sika. Fa ao ambadiky ny tantara voarakotra ao amin'ity boky ity no handony atsika izany manaraka ireto fanontaniana efatra izay ho variantsika eto ireto. Fanontaniana voalohany, Andriamanitra iza ity Andriamanitra ity? Ny faharoa, fitondrana manao ahoana? Ny fitondrana. Fahatelo, iza no misitraka? Izany fitondrana izany. Fahefatra, inona ny vokatry izany amin'ny
misitraka. Voalohany Andriamanitra iza ity, Andriamanitra ity. Tsy mahita ato am-boko isika io teny na anarana io, fa ny hoe ny Diosy no hahafantaratsika ny aminy. Tsy hamerina izay efa voalazany teo aloha, fa izao ho famotinana azy. Andriamanitra fitiavana io, izay namorona tamin'ny fahasarana, tamin'ny fahamasinana, ary tamin'ny fahamarinana ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Andriamanitra tsara io, namorona antsika tahaka ny heriny noho ny fitiavana. Andriamanitra Abrahama io, sy Isaka ary Jakoba. Andriamanitry Mordekay sy Estera io. Io lay ao amin'ny Baibolitsika, lay ataotsika hoe Jehova, ilay nanambara tena ho izaho zay izy, hatrizay, ka ho mandrakizay, nanambara tena ho Yahve. Fa satria masina izy, masina koa ny anarany, izao tsy mba sahiny Diosy ny manonona io anarana Jehova na Yahve io. Fina no atao rehefa tonga izy mamaky ny soratra masina, ka tandrify io anarana sarobidy masina io. Dia rehefa tonga eo izy mamaky ny soratra masina, dia izy ilay anarana na mitombo. Io lay Andriamanitra nanambara tena tamitsika olona, ka Jesosy Kristy ny fanambarany tena faratapony, izay nanambara ny tenany tamitsika. Lay Andriamanitra fitiavana, be fahasoavana sy mpamindra fo. Tsy Andriamanitra ny Diosy ihany io, fa io koa lay Andriamanitsika Kristiany, dia ilay Andriamanitra Trinité voalaza ao hira fanevantsika. Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina, izay anaovana batisa atsika ho amin'ny anarany Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina. Io lay Andriamanitra mpamorona sy mpanafitra ary mpanahy masina atsika. Mpitondra izao tontolo izao izy, izay miharina. Io lay Andriamanitra tsy mba toy ny Andriamanitra ny Jeklisa, hoe rehefa namorona ny Andriamanitra ny Jeklisa, namorona izao tontolo izao, dia nolaozany ny voahariny rehefa avy namorona azy izy. Fa lay Andriamanitra resahintsika eto, dia Andriamanitra izay mahenika izao tontolo izao. Andriamanitra izay tsy toha, Andriamanitra izay mahay ny zavatra rehetra. Io lay ataonareo mahay teny vahiny hoe Andriamanitra omniprésent, omniscient, omnipotent. Satria mpamorona izy, dia tompony zavatra rehetra. Eo amin'ny toerana rehetra, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Tompony voninahitra,
zavatra nisy moa izy resaka voninahitra no anisan'ny olana fototra koa nahatonga ny oloza nampireo any mistera fa atao hoe ahoana mivery ny loza hajony firenena. Resaka voninahitra zay tsy izy satria te hisaona homem-boninahitra hamana kanefa tokana Andriamanitra dia ilay Andriamanitra zay mpamorona izao tontolo izao. Tsy Andriamanitra hiamana ka tamin'iray ny Jiosy hitanoloka aminy Mordekay tahaka ny hitanoloka miakohoka amin'Andriamanitra misandoka izy. Io akoatin'ilay io miteraka ilay folentika resahina tamin'ny maraina teo. Firy amintsika no mbola te hisandoka homem-boninahitra amin'ny maha izy azy asika. Mbola misy ihany izay mandova any bebe Eva. Io ny olana nahazo ny bebe Eva satria nanaiky any Satana. Voamafy bebe satria tsy te ho izanona ho vehivavy, tsy te hizanona ho olona, fa te hitovy amin'Andriamanitra. Satria ny fitany Satana hoe raha minanan'io ianao dia ho tahaka an'Andriamanitra. Zava-doza mbola mivasika io hiamana nanao izany. Tereny ny Jiosy ka io ilay Andriamanitra ny Jiosy, Andriamanitra Abraham sy Isaka ary Jakoba io koa ilay Andriamanitsika kristiana zay tsy ampirafesitsika na amin'iza na amin'iza. Dia manao hoana ny fitondrany ity Andriamanitra fitiavana mpamorona tamin'ny fahasarana, tamin'ny fahamasinana ary tamin'ny fahamonina ity. Inefatra ihany raha hitako no ahitana teny hoe fitondran'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Ireto zany reo mitoteny rito vavalo andiny fahalemana. Isaia 40 andiny voalohany, Kolosiana 1 andiny fahadimy amby roapolo ary Jakoba 4 andiny voalohany. Satria Andriamanitra fitiavana izy dia ampitiavana ny fitondrana. Tsy mba mizaha tava-olona, tsy mba miangana, tsy mba sitrany mihafaty ny rasy fanahy. Fa hananantsika fiainana sy fahasambarana izay no masoan'ity Andriamanitra ity eo amin'ny fitondrana. Miantany amin'izay ikiliky izy ary mihazona amin'ny fanekena izay nataony. Tsy mba mivadika amin'izany fanekena natao zany izy. Nanao fanekena izy tamin'ny Abraham, tanterahany izany. Fitondrana ara-pahamarinana ny fitondrana. Tsy mba nanatsoaka ny fanekena natao tamin'ny zanak'Israely izy
impiry moa nefa saika naringa ny fahavalo miziosa tao efa voatantara teto mitaria amin'ny ekisosa ny ranomasina zay saiky hiterina fa izy ny voaterina tao ny fahavalo mba fahafaka tamin'ny fahandevozana tany Egypta ireto vahoaka n'Andriamanitra io. Tao koa lay bokisika eto tamin'ny fahababoana ireto tao hoe tany Babilôna ireto ilay fandrianana zay saika hataon'ny ahazo eroso tsy navoa satria Andriamanitra mitazona ny fanekena nataony tamin'ny vahoakany ity Andriamanitra ity tamin'ny taon-jato fahasivy amby folo azy sika zay mahay tantara misy fandriana saika hataon'ny mpitarika ny firenena Allemana kanefa tsy naharingana ny jiosy zany izay misy fandriana natao ny jiosy ary zavatra mahagaga ity tamin'izany fotoana zany nisy jiosy 6 millions de natao hoe haondrana hafira ty Madagasikara fa nata Madagasikara tamin'izay 1947 4 millions isan'ny malagasy tamin'izany rehefa tonga teto zany zay de 10 millions tsy nisy raha rikana izay vahoaka n'Andriamanitra satria fitondrana ampitiavana ny fitondran'Andriamanitra fitondrana mahasoa ny olona rehetra fitondrana mahasoa ny vohariny manontolo ny fitondran'Andriamanitra mamonjy izay ampahoriny izy satria tsara ho nandringana hamana fa tsy nahavoa izao ny zavatra misy tsy hamerina ny tantara fa ity mba tsy mialy fotsiny ao anatin'ny tantara zavatra nisy de ity iaka io nanoro tena nanoro hevitra any hamana ho zao no andeha natao amin'ity fahavalotsika ity ienona ny mety ho hevitra ireo toko fahodina misy tena ny anteny fahaevatrany za resy vadiny eny nanorosaina any hamana ao ka hanaovana hazo 20 kahavo ary raha maraina dia lazao ampanjaka mba hanatona hahatona eo Mordecai ataony vehivavy any mitoro-hevitra fa i Hamana nanapa-hevitra fa ny vady malala io nanoro-hevitra hoe ao ka hanaovana hazo 50 hakio makina isika lehilahy ndraindray manoro-hevitra hafahafa ny vehivavy fa izao navelan'Andriamanitra ho tanteraka izany toro-hevitra hafahafa izany
fitondrana ara-drariny sy hisiny ny an'Andriamanitra. Tsy mba misy kolikoly na ovena na ovena. Andriamanitra mitondra ny jiosy araka ny mahafitiavana azy mba hatateraka ny programa mpamonjeny izao tontolo izao tanaty aizina sy fahafatesana noho ny fahotantsika olombelona. Fitondram-pitiavana ny fitondrana ary nentiny tamin'ny tenany teo amin'ny hazofijaliana aza ny olana goavana dia ny fahotany izao tontolo izao zay nahazo asika. Andriamanitra miasa izy efa heritero zany fa tsy mba mihalangalana mitaza bosiny miterikio misery ny fahazoazan'ny olona zay noforonony ho tsara. Dia nisy mbadika ary ny tantara gravy moa dia tsy zaresy nampanao lay azy no miakina teo fa hiamana lay namana ny folety mpanjono voajono hiamana. Izy ne nanome vaiko nanaovana azy mpanjono voajono voalaza riany eo volana fa izay mihady lavaka no hanao iny no lasaka tao any hiamana. Fa ny fitondran'Andriamanitra fitondram-pitiavana. Andriamanitra no manisaka ny fahavalon'ny olony. Salamo fahaenina andiny fahafolo. Feno famonjena ny fitondran'Andriamanitra. Ty Andriamanitra ity zay azon'ny olona rehetra hatonina, mora hatonina, tsy mba mila fakana audience, tsy mila fakana rendez-vous. Andriamanitra mpitondra izao tontolo izao mora azo indrindra amin'ny fotoana sy toerana. Io tsy mba mila kredy ary ny telefonanao tsy mbola isarza fa misy réseau foana. Fatatsika tsara nataon'izy ity mivavaka miserasera tamin'ity Andriamanitra mitondra am-pitiavana ity. Fitondrana tsy mba misy avonavona na rehareha fa fiarovana amin'ny fahavalo, famonjena, fanavotana mikendry ny tombontsoa ho an'ny olona zay entiny. Raha avonavona no mitondran'ilay Andriamanitra izao tontolo izao. Angamba efa ela nahapolika ity izao tontolo izao. Fa fitiavana no fitondrana. Ka raha ravina ny atao hoe fitondran'Andriamanitra dia izao: fitiavana mamonjy, fitiavana mikolokolo, fitiavana manabe, satria ty tsy mba fitondrana dadabe. Fitondrana dadabe manko safosafo, na manao rafy aza safosafo. Fa Andriamanitra kosa manabe
manafay ny antony te hanana ny tsara Andriamanitra satria tsara ka dia manabe izy toy ny ray izay manasazy ny zanany manasazy atsika koa izy nirairay fa sy dadabe tsy maninona na sy raha haina azy alena amin'ny trafo ny fahatelo tiako resahina dity iza no misitaka izany fitondrana izany satria ny lohatenitsika eto moa dia izay hoe misitaka ny fitondran'Andriamanitra ny mino azy iza no misitaka izany fitondrana izany sao teny haitsika tsara ny hoe misitaka sy ny hoe misitaka tanty vanim-potoan'ny valanaretina Covid ty hatramin'ny 2019 zao anefa misy fepetra kritera anoratana ny anaran'ireo mpisitaka izay atao hoe marefo mba hahazo fanampiana samy-hafa eto amin'ny fanjakana malagasy inona reny fanampiana ireny ao ny vatsy ao ny vary tsenjo sy ny sisa ny mahandro no lohalista amin'ireny mpisitaka reny ny marefo indrindra no misitaka reny ka sy ny mahandra rehetra na ny marefo rehetra no azo izany noho ny antony samy-hafa mazava ihany ny kritera mazava ihany ny fepetra fa tsisy rehetra no misitaka izany manodidina anay teo misy olona zay nanitranony azy dia lazaiko hoe tahaka izy boaty misy ny ambony io ny micro tahaka io ny halehibe ny tranon'izy io mivady tsy mba tafiditra tao anatin'ny misitaka zany olona izany io halehibe ny trano petran'izy io mivady so ihany fa ny mpiara-monina manodidina ny teny tany amin'ny fototany hoe ianany etsy mba nahazo zay nahazoan'izy io vady misy fanavakavahana mazava tsara ny fepetrana kritera ny am'izay misitaka ny fitondran'Andriamanitra ato ty bokin'ny Estera ty ny mino milazana azy eo amin'ny lohateny ka izao sokaziantsika horoa miavaka tsara ny mino eto voalohany amin'izany dia ny jiosy io lay ataotsika hoe mino voalohany araka ny bokin'ny Estera ty ny jiosy zay ny fidin'Andriamanitra manokana ho olony ho vahoakany manokana hitahian'ny firenena rehetra hitatsika tsara ny finoan'ny Estera rehefa nahafantatra ny loza hanjony firenena izy no ny finoany an'ilay Andriamanitra nyresahintsika tariam-pony nanao ino izy nivavaka nifona
ny fady hanina tsy nihinana na ny sotro 3 andro sy 3 alina. Estera fanefatry 5:9. Mibebaka Estera ary tsisy any fa mitsofotoa. Tsy mihinana na ny sotro na ny finy 3 andro. 3 andro. Firy amintsika reto no rehefa ny fona, ny bebaka, ny fady hanina tsy mihinana 3 andro sy 3 andro. Mba hasalama ny tarany azafady. Ny ahy ampidiniky fa sasangako. Izao no zavatra nisy. Lobony hamafiny lay fahafantarana ny loza hanjoto ny firene. Nalahelo ny gogogo ny tomany an-dranomaso ny fady hany sy nahaterikanina 3 andro sy 3 alina tsy nahasoto. Estera no ny fimony ny bebaka ny fona tanana. Ny mino kristiana ny anankiray mino holazaina faharoa eto. Mino kristiana izay vita batisa ho amin'ny anarany ray sy ny zana ary ny fanamafy. Nino fidin'Andriamanitra natsoiny ho zanany naterany iray teo amin'ny batisa. Nino dioviny tamin'ny rany lay zanak'ondry tsy misy kilema dia ny rany Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra. Ny mino dia izay nampidiriny ro amin'ny fanjakana no zany fiterahana azy ndray zany teo amin'ny batisa. Ireo zay nomeny finoany tamin'ny alalan'ny fitorenany ny filazantsara no misitaka koa ny fitoran'Andriamanitra mpanjakan'ny mpanjaka. Io lay Andriamanitra nampihavanina zany hoe ny ray tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompo. Ka lay mino kristiana voalaza eto dia izay nampihavanina tamin'Andriamanitra ray afaka miafy an'Andriamanitra ho ray amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompo no ny fitarihan'ny fanahy masina azy ireo, no ny fitarihan'ny fanahy masina asika tsy ray zay avy. Lay afaka miantso hoe rainay zay any an-danitra araka nampianarany Jesosy asika hoe rehefa mivavaka ianareo. Iza no antsointsika rainay zay any an-danitra. Ny misitaka dia mino izay natsoin'Andriamanitra no hamarininy ary nomeny voninahitra. Araka ny Romana 5:3. Tsy mitady voninahitra hafa hitondramolana goavana toy izay voalaza na hazo any-namana ny mino an'ilay Andriamanitra miresahantsika tamin'ny voalohany. Fa efa notafy Andriamanitra voninahitra isika zanaky ny mpanjaka ny mpanjaka sabidy ane zany.
sy mitady voninahitra hafa nge manao tahaka Andriamanitra. Ity misy fanamarihana. Ny fanahy masina monina ao amintsika mino no nanome finoana haizantsika mino fa tsy mino ho azy araka ny herin'ny tenatsika isika. Eo manko le isian'ny fakapanahy, eo lay hitadiavam-boninahitra hatramin'ny nomban'Andriamanitra dia izao nahazo aho, izao nahazo. Mino ianao satria ny fanahy masina nanome azy ianao ny finoana. Io lay Andriamanitra fitiavana. Monina ao amintsika amin'ny alalan'ny fanahiny fa tsy amin'ny alalan'ny hevin-tenatsika, zany hoe mino zany. Mino kristiana no miantso ny anaran'i Jesosy. Zavatra rehetra atao dia atao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra atrehina atao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ity so mieritreritra ianao fa tianao reno manao. Eny fa nahatraminy mampoaka azy miantso ny anaran'i Jesosy. Tino tataraiko aminareo tamin'ny zoma lasa teo rehefa niakatra amin'ny lalana izy re tsy miasika izay manala ny lalana iny. Nisy reny anankiray mifanozo amiko dia inona ny tenina tamiko? Jesosy eo, nohona tsy manao zava-mahagaga amiko ianao fa laozany vadiko aho dia sady nitomany mikokoko izy. Jesosy eo, nahoana tsy manao zava-mahagaga amiko ianao fa laozany vadiko aho? Nanomako miantso ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ilay vary mofo akaiky eo maneso azy, ampiteneny toaka. Dia nitoka tokoa hoe nampiteniasa ilay finoana ao anatin'izay nomena azy ama mino azy fa raha tsy mino tsy afaka hiteny ny anaran'i Jesosy. Ny mino miantso ny anaran'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'izay zavatra miseho rehetra eo amin'ny fiainana na inona izany. Io ny mino izay mandray misitraka ny fikoran'Andriamanitra. Io mino io no mandray ny famonjena atolotr'Andriamanitra azy. Mahazo fiainana fa tsy fahafatesana. Mianto amin'ny fandresena vitan'ny Jesosy Kristy ny mino izay akambana amin'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Amin'ny alalan'ny finoana zarain'Andriamanitra ao am-posika no hisindrahantsika ny fitondrana mahasoa, ny fitondrana mahavonjy izay ataon'Andriamanitra andraisantsika izany ka ananatsika famonjena. Andriamanitra fitiavana no tora izao toizao ampitiavana fa tsy mamanjaka zaka izy. Izay rehetra mino azy dia misitraka ny fitondrany avokoa. Izao no fampianan'ny Lutera ny atao hoe fampianarana kristiana. Teny Roma izy no ampianana azy. Teny hoe fitiavana sy finoana.
ny fitiavan'Andriamanitra ary ny finoatsika azy. Io no mahafena ny fampianarana amin'io kristiana. Ny fahaefatra raisana dia inona ny vokatry izany amin'ny fitatra. Inona ny vokatry izany amin'ny fitatra. Dia izao raha jerentsika ery amin'ny Estera 4 andiny faha 9 sy ny faha 7 dia izao voalaza ao ny anarany Jesosy. Ny Jiosy dia nahazo fahazavana sy faharavoravona sy fifaliana ary voninahitra. Io no azo ny Jiosy misitraka ny fitondran'Andriamanitra ny tongony ary teo amin'ny satokony eran'ny fanjakana sy teny an-tanàna rehetra izay nampivavany didiny mpanjaka sy ny teniny dia nahazo hafaliana sy faharavoravona ny Jiosy sady nanao fanasana sy andro mahafara. Dia vokany manaraka ary maro ny olona tompon-tany izany hoe nisy Jiosy izany no tonga Jiosy satria nahazo azy ny fahatahorana ny Jiosy. Tonga Jiosy maro fahavelomana voninahitra fandresena no azon'izay misitraka ny fitondran'Andriamanitra. Fiainana no azo, famonona-tena, fifaliana lehibe, fahasambarana ary fakasitrahana an'Andriamanitra izay tia ka mizara koa fitiavana amin'ny hafa. Raha jerentsika mbola amin'ny boky Estera ihany ny anteniny faha 5 izao ny zavatra ao dia natao fahatsiarovana manko ity andro fanavotana famonjena ny Jiosy ity. Ny toko faha 5 andiny faha 20 toko faha 5 andiny faha 20 izao ny teny ao. Dia araka ny andro nahafahan'ny Jiosy tamin'ny fahavalony sy ny volana izay nampidiana ny alahelo ho fifaliana ary ny fitomanena ho andro mahafaly mba hatao ho andro fanasana sy fifaliana sy fifanateran-javatra ary fanomeza ny zavatra ho andro mahantra izany. Io anisany anankiray koa vokatry ny fitondran'Andriamanitra tamin'ireo izay misitraka ny famonjena. Izany hoe tsy mipetra fotsiny ka faly fotsiny fa misitraka, fa mizara koa amin'ny hafa ho fakasitrahana ilay Andriamanitra fitiavana dia mizara koa fitiavana amin'ny hafa. Izao tio azovaiko amintsika fanazavany Lutera ny isika izay atao hoe mino. Isika mino izy, isika kristiany izay tian'Andriamanitra fitiavana io dia tahak'ilay fasina anankiray. Ny fasina misokatra ny ao ambony dia amin'ilay fisokafana ao ambony io izy, io lay toy ny finoana izay andraisana ny famonjena
vita n'Andriamanitra ho antsika manoloana ny fahavalo lay lavaka ao ambany io kosa lay fantsy raha anankiray lay izay voahan'ny fitiavatsika ny hafa ity ety lay voalaza teo ty fanomezany zavatra ho an'ny mahanto misitaka mba hisitaka koa izay tsy mbola nahazo zany fitiavana zany zany hoe mankasitaka ka mizara fitiavana lay fantsona ny eo ambony misokatra mandray ny avy amin'Andriamanitra ny atao ambany keo misokatra mizara izay nositrahanao avy tamilay Andriamanitra fitiavana fa za bobona ho anao fotsiny zany izay no natao reto Kristy reto ary ianao mba ahoana moisan'izay misitaka ny fitoran'Andriamanitra ve ianao ka mizara amin'ny hafa mba hisitrahany izany koa tsarofa fa izany no anoran'Andriamanitra anao hilaza amin'izay noana mangataka hoe ary misy mofo hilaza amin'ilay noana mangataka hoe ary misy mofo hoentinao amin'ilay misy mofo izy misy eo aminao nomeo izy indray taona zay misy manga zay lehibe vavy norobahiny dia mihazakaza talaka entana taony olo sena amin'ny fiangonana Zorevaratra io aho tamin'izany no mipetraka eo ambany eo dia misy katran'izay fantatra inona no entiny bongo anglais le paquet anankiray misy firengany iny enina angamba nisany bongo anankiray no entiny le zaza anankiray nireny mitondra zavatra hafa zao no teniny aminahy mandehana koa mba mangako izy vao vola misy aho mandehana le angaka fa mbola misy aho misitaka zavatra vaky fa mba mizara koa amiko izy hoe ary misy mofo 4 000 tsarofa fa izany no narahan'Andriamanitra atsika hilaza amin'izay noana mangataka hoe ary misy mofo sao hadinao zany ka faly misitaka fotsiny ho amin'ny tenatsika dia fifaliana fitomombana izy izay miasan'Andriamanitra ny fidiny atsika ho isan'ny mino ka dia mahaserovatena isika kristiana zao raha ny rahiny hanao izany sika tsy rahiny fotsiny fa lay Andriamanitra io dia mitondra atsika miaraka amintsika hatrany hatrany tsy ireny sika hoy Andriamanitra manoloana ny loza atraina satria misy loza amin'ny fanaovana izany fa tsy mora izany manovotsisy Satana ankehitriny manjono zay azo ny zonoiny ary maro amin'ireny ny kristiana hoy Andriamanitra amintsika hoe aza matahika ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izany no Andriamanitra mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitangana anao amin'ny tanana akavanan'ny fahamarona Isaia 40:5 moa isan'ny misitaka
Tongan'Andriamanitra ve ianao ka mizary izany koa aminy. Mbola iara varatra. Saotra anao izay Andriamanitra, fa ianao miafina. Mifidy anay ianao, toy ny fidiananao ny Jiosy, mba misy an'izay misitaka ny famonjena ampio azy ray hahajoro na inona olana misy eo amin'ny na inona loza ny tatao eo amin'ny ampio zahay hahavita lay mahatsy izay miantsoanao anay tsirairay avy omeo fitiavana zahay aizanay mitia ny olonao rehetra, aizanay mitia ny voaharinao manontolo, fa tsy mitombontso anay ihany mba hamasoanay eto amin'ny tany, fa mba mijery koa mihafitra. Amin'ananao Jesosy mangatahana izany. Amen. Amen.